Mbola manamafy ny teny izay nolazainy tamin'ny volana septambra lasa teo iny Andriamatoa Paul Rabary. Tsy ilana diplôma ny filotsakofidina filoham-pirenena. Tsy ilana mari-pahaizana ny toerana mahafiloham-pirenena. Rehefa manana vision, manana leadership dia ampy. Midika izany fa mbola tsy nahafay an'i Andriamatoa Paul Rabary ny fitsaram-bahoaka izay nahazo azy tamin'ny volana septambra lasa teo iny. Io mantsy nareo mantsy mpanao masturbation intellectuelle entinareo mazavatra compliqué ny olona amborenareo ny olona dia amin'izay ny olona tsy tan'olona tsony izay marina hoe ahoana ny fandehan'izy dia tsotra ilay hoe. Ny vahiny tao amin'ny télévision Dream In émission spéciale i Andriamatoa Paul Rabary taoriny ny voahany lisitr''ireo ministra voatendry andrafitra ny gouvernement. Araka efa fantatry ny rehetra fa tsy anisan'ireo voatendry andrafitra ny gouvernement izy na dia nanao aintsy ho zavatra nanoana ny Andry Rajoelina tamin'ny fomba rehetra. Ny zavatra tsikatra nandritra ny fivahinianan'i Paul Rabary tao amin'ny fandaharana émission spéciale dia azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny olona liana nijery azy. Tsisy asy intsony zany anarana Paul Rabary zany taoriny nanaovany débat niaraka tamin'ny Kotililay Maitsoambo. Satria talohan'izany mpandinika fiarahamonina sy mpampianatra eny amin'ny anjery manontolo no toerana nametrahany rehetra azy. Taoriny ty adihevitra ty nefa ny tsy mbadika ny tantara. Toy izao sisa ny réaction'olona mijery fandaharana izay ataony Andriamatoa Paul Rabary. Mehezan'olona, anaovan'olona commentaire maro samihafa. Toy izao ny commentaire-n'olona nandritra ny fandaharana izay nataony. Tsy mpandinika fiarahamonina sociologue intsony no ny antsony olona azy fa toy izao polysociologue. Ao kosa ny milaza hoe olona ohatranao io mihitsy ny mpisolelaka Promax. Ao miteny hoe kivy aho, endrasy eo i Pauli. Ao kosa ireo mbola manome torohevitra ihany na dia tsy nahazo toerana ho ministra aza i Paul Rabary. Mahaiza misolelaka ihany sao dia mbola azo toerana kely ihany sady menatra koa raha hanaratsy amin'izao e. Ao kosa ny milaza hoe raha izay ianao dia misitry belona. Ity commentaire anankiray ity kosa dia mamely mafy ny feo fieritreretana. Enjana ihany ilay tsy maintsy misolelaka, mivarom-panahy, safotokevitra fa tsy haintsony. Misy teo amin'ny 20 teo ny commentaire tato anatin'ity fandaharana ity fa tsy ovaketsiketo izy rehetra. Afaka mitsidika ny pejin'ny Legité isika raha hamaky an'izany commentaire zany. Lohahevitra maro samihafa no noresahan'izy ireo tao anatin'ity fandaharana ity. Fa ny tena nisongadina dia resaka fanendrena ministra. Rehefa nanontany ny mpanao gazety Dream In makasika ny fanendrena ministra dia mba naneho ny heviny Paul Rabary. Nilaza izy fa tena mampiaiky azy ny fanendrena ministra tamin'ity ndray mitoraka ity satria avaram-pianarana sady be diplôma ny olona nitendrena ministra tamin'ity ndray mitoraka ity. Nametraka fanontaniana ary ny mpanao gazety hoe fa nga ilaina indray ny diplôma. Iny ihany no ela niverina nanamafy ny foto-kevitra izay nijoroany nanomboka nanoana ny Andriamatoa Andry Rajoelina izy. Ny resaka diplôma araka ny nambarany dia miatra amin'ny filoham-pirenena rery ihany. Notsindriny mazava tsara ny olona ho filoham-pirenena na koa manana toerana filoham-pirenena dia tsy voatery manana diplôma. Rehefa manana vision, manana leadership dia ampy. Ary ireo teboka ireo dia hitany tao amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ka nahatonga azy resy lahatra anoana azy tsy misy fepetra ary mbola manoana azy amin'ity fitantanana amin'ny firenena amin'ity 5 taona manaraka ity. Ianao masy Andriamatoa Paul Rabary ny tena hoe tsy ilaina ny diplôma nisy adihevitra tahaka izay ilaina tsy ilaina fa tsy hevika kely. Ia le any amin'ilay filohan'ny repoblika ny tiako resahana. Izako hoe ny olona tokony filohan'ny repoblika tsy voatery manana diplôma satria ny leader politique zany hoe leader politique zany dia manana vision, manana leadership. Fa ministra ilaina indray zany manana diplôma. Ny adihevitsika aloha na ministra na président de république ka zany teny hoe président de république tsy voatery manana diplôma. Maka ohatra zao hoe Moza Zao ny leader politique tsy nanana diplôma zany
maka ohatra zao hoe président Lula tsy nana diplôme zany, maka ohatra ny hoe président Reagan tsy nana diplôme zany. Le diplôme koa moa le diplôme tadiavana tsy voatery hoe science politique, mety hoe diplôme de droit, mety zany hoe ny diplôme zany raha président de la république filoham-pirenena dia tsy hany marodrefy, satria ny marodrefy lehibe indrindra dia ny vahoaka mametraka azy, fa raha tsy zany dia tsy mety demokrasia ny resaka. Mifanohitra amin'izay kosa ny fifantenana olona ho minisitra araka ny nambarany. Tsy maintsy manana diplôma ny olona te ho minisitra, satria zao ny toerana maha-minisitra dia tsy toerana politika ihany fa toerany teknisianina ihany koa. Zany hoe mila mari-pahaizana ny fitantanana ny ministera. Fa raha zavatra hafa ndresaka raha hoe tsy maintsy asiana diplôma aloha zay vao azo fidiana dia tsy demokrasia intsony zay. Kay zany ny teboka voalohany. Fa raha ministra ny resantsika, ny ministra dia toerana sady politika ny teknika ary amaliko anao le fanontaniana faharoa raha misy anankiray adiniko iny dia patsy. Very hevitra tanteraka ny olona manaraka fanehoan-kevitry Paul Rabary. Tao anatin'ity fandaharana émission spéciale ty ihany naneho ny fanehoan-keviny izy mahakasika ny ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Ny haika izy fa tena vehivavy matanjaka mijoro mahitsy i Lalatina Rakotondrazafy, manam-pahaizana ary mahafehy ny asa zay nampiandraketana azy. Ny tena mampiaiky azy amin'ny Lalatina Rakotondrazafy dia amin'ilay fahaizana mifehy ny asany sy ny manodidina azy. Afaka manao ny asa rehetra eo amin'ny ministera i Lalatina Rakotondrazafy, zany hoe tsy manana olana na koa fahasarotana raha ohatra ka afindra amin'ny departemanta hafa i Lalatina Rakotondrazafy. Ohatra anankiray noraisiny dia Lalatina Rakotondrazafy avy tao amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina dia nafindra amin'ny ministeran'ny fampianarana sy ny fiofanana arak'asa. Azo antoka tsara fa voafehy ny Lalatina Rakotondrazafy io ministera io hoy Paul Rabary. Mikasika ny ramatoa ministra Lalatina Rakotondrazafy, za tsy nalala azy loatra taloha fa nirasera ohatrany hoe mpanao gazety, fa fanandritra ny campagne présidentielle nafantatra ny ramatoa io. Nandritra ny ray volana zay ray volana sy tapany fanirasera. Fa zany teny aminao fa tsy misy mpanao politika mitovy lentamana, satria amin'izao fotoana izao vitsy ny mpanao politika voalohany mamaky boky, vitsy ny mpanao politika manana vision, ary vitsy ny mpanao politika manana volonté. Ka na ministera inona na ministera inona nomena ny Lalatina Rakotondrazafy za manokana dia matoky fa mahavita an'izay ministera rehetra, satria c'est véritablement une femme politique. Zany mpanao politika lehilahy dia tena iny zany anisan'ny mpanao politika vehivavy, anisan'ny azo lazaintsika hoe manana ny toerany amin'ny tontolo politika eto Madagasikara, satria olona tsy mionona amin'izay efa ananana izy. Be dia be ngeny ny olona miresaka politika fa na boky anankiray raha tsy vakiana be dia ngeny milaza manao politika fa tsy manana ny culture générale na tokony aratrena amin'izany. Fanontaniana mipetraka dia zao, fa inona tsy atiavan'olona n'ity Paul Rabary ity? Nefa olona mba mahamihoditra ihany tamin'izany fotoana izany, mpandinika fiarahamonina, mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo no toerana nametrahan'olona azy. Ankehitriny nefa ny tsy mbadika tanteraka ny tantara imehezan'olona sisa. Ndao tsy pena mazava tsara fa tsy Andriamatoa Paul Rabary no halan'olona fa ny zavatra ataony. Tsy mifanaraka amin'ny toe-java-misy eny amin'ny fiarahamonina intsony ny voka-pikarohana izay voiziny amin'ny mahampandinika fiarahamonina azy. Tsy mifanaraka amin'ny mahampampianatra université azy ny fanehoan-keviny sy ny fizarana fahalalana izay ataony. Ndao aka ohatra vitsivitsy isika amin'ny fanehoan-keviny fony izy mbola mamihoditra sy nosokajiany fiarahamonina ho mpandinika fiarahamonina ary mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Ho ampitahantsika izany amin'ny fanehoan-keviny ankehitriny manoloana ny fanohanany any Andry Rajoelina sy gouvernemanta mijoro ankehitriny. Ny ohatra raisitsika voalohany dia ny fanehoan-keviny tamin'ny 124 rehefa nivahiny tao amin'ny fahitalavitra Real TV. Nilaza izy tamin'izany hoe aleo mba olona nianatra no hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Aleo olona mba manana mari-pahaizana
no ho eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena. Somary entitra ary nasika kely ihany izy tamin'ity fanehoan-kevitra izay nataony ity. Notondroiny mihitsy ny fitondran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Hoe maro olona tsy nianatra ao anatin'ity fitondran'ny Andry Rajoelina ity hoy izy. Hany ka manao fanampan-kevitra izay tsy mifanaraka amin'ny toe-java-misy akory. No amafisiny tsara na dia manambola toy ny ahoana ara ny olona anankiray. Ny azo manokana dia aleo olona mba nianatra no ho filoham-pirenena. Mila atosika ny olona anana diplôma ary mila atao anaty critère angamba ny tsy tafiditra ny dadany amba fangatahako dia zao alors angany olona mafidiana manana diplôma. Rehefa mba hanao ihany baba mety ao ve zay sao tsy ao tsy resaka vola le izy, ny vola zany tsy mahatonga lavitra fa aleo ny olona mba fidiana mba olona mianatra. Fa ny olona rehetra mianatra, ny sasany tsy mianatra, io mantsy araka ny fiteninay hoe ny zavatra tsy aiza pitapitahana. Betsaka ny olona tsy mahay ao amin'ny fitondrana io ary betsaka ny olona tsy nianatra ao amin'ny fitondrana io fa tsy adalan'ny olona akory ny nianatra. Tonga nefa ny taona 2024 no toeriny 100% izany zavatra nolazainy tamin'ny 2024 izany rehefa nofatorany koty lehilahy maitsoambo tamin'ny teny izay nolazainy tamin'ny 2024 izy. Ahoana nefa ny navaliny? Tsy voatery manana diplôma zay vao afaka mirotsaka fidiana filoham-pirenena. Nasehony mazava tsara mihitsy fa tsy faly izy tamin'ny fantsy izay nataony koty lehilahy maitsoambo azy. Hoy izy nanitsy any koty hoe tsy olona ohatranao io mihitsy ny olona andidy tsy anapaka hoe iza no tokony filoham-pirenena, iza no tokony fidiana, iza no tsy tokony fidiana. Diplôma tsisy ao anaty lalam-panorenana milaza fa tsy maintsy manana diplôma no vao mahazo manao candidat amin'ny filohan'ny repoblika. Eritreririny azy zay. Fa satria anao mieritreritra fa hoe rehefa manana diplôma zany dia tsy tokony anohana olona tsy manana diplôma. Teteny aminao hoe Ronald Reagan ka inona ny diplômany? Acteur ake zany. Teteny aminao hoe Abraham Lincoln inona ny diplômany? Ny tena marina io filoham-pirenena io na izy na izy dia tsy diplôma satria manana ny gouvernement izy, manana ny conseil izy. Ny atao hoe président de la république tokony manana vision na fampandrosoana. Ny tena marina ny teknisianina ny tokony anampy ny filoham-pirenena satria le filoham-pirenena rehefa avy eo manome baiko dia mametraka. Ary zay ny anisany anakanako ny filoham-pirenena hoe mangalahy ianareo teknisianina mahay amin'izay tsy sahirana amin'ny nomination ny gouvernement. Anisany teny izany aho. Tsy koto milaza hoe iza no tokony président ny république mialatsiny amin'ny koto influenceur koto fa tsy koto no afaka miteny hoe ity no tokony président ny république. Ohatra fa horaisitsika dia fanehoan-keviny tamin'ny 2024 ihany makasika ny filoham-pirenena manana zo-pirenena vahiny. Tsy afaka ny tia tanindrazana hoy izy ny filoham-pirenena manana zo-pirenena vahiny. Tsy maintsy ny firenena izay nangatahany zo-pirenena no tiany kokoa raha oharina amin'ny toerana nilatsahany tavony. Raha olona manana zo-pirenena hafa za tsy mino fa afaka ho tia tanindrazana. Aloka indray mieritreritra olona tia tanindrazana tiany eo toko tampasana fa tsy manana zo-pirenena hafa. Fa ny olana eto amintsika matetika manana zo-pirenena hafa le olona ka tanindrazana izy ny tiany amin'izay. Lay zo-pirenena hafa ve sa ilay tanindrazana ny latsahan'ny tavoniny sy ilevenany rapitsiravaka pitso ka tsipy ny teny eny am-po malala tsipy ny tady eny tandrokiny amby. Rehefa tonga ny taona 2024 nahagaga ny maro fa tsy nitoheriny zavatra nolazainy tamin'ny 2024 io. Mbola no amafisiny tsara fa tsy afaka ny ho tia tanindrazana ny olona manana zo-pirenena vahiny. Fa tsy nijanona hatreo ny fanehoan-keviny, nahita hevitra hafa izy. Hoy izy hoe lasa chance ho an'i Madagasikara ny fananany Andry Rajoelina ny zo-pirenena frantsay. Filoha Rajoelina dia tsy ho raisiny frantsay ho fahavalo mihitsy.
Madagasikara raha teo moa tsy manana tafika azo antenaina akan'io Elze Pars io. Hany ka lalana tokana akanan'ireo Elze Pars ireo ny fananany Andry Rajoelina zom-pirenena frantsay. Nationalité tsoto marina ny teneniko fa ny olona eto Madagasikara mitantana firenena dia tokony anana nationalité malagasy fa tsy vahiny. Zay ny teneniko. Satria sahirana ny olona hoe tombontsoan'iza nareo fa ny tombontsoan'ilay firenena malagasy ve sa tombontsoan'ilay firenena vahiny. Oui, tsy nandahany zany fa izao tsy azonao lavina keo. Io nationalité io ho lasa chance ho an'ny Madagasikara ny fananany filoha Rajoelina nationalité frantsay. Satria manino? Satria tsy ho raisin'ny filoha frantsay ho fahavalo mihitsy ny filoha Rajoelina. Averiko tsara, tsy ho raisin'ny filoha frantsay ho fahavalo mihitsy ny filoha Rajoelina. Raha miresaka géopolitika, raha tsy manana force ianao, il faut s'allier. Zany hoe chance ho an'ny Madagasikara amin'ny négociation amin'ny Elze Pars Andriamatoa Andry Rajoelina. Ohatra hafa ho raisitsika mahakasika ny fahaleovantena ara-tsakafo. Araka ny fanehoan-keviny tamin'ny 2024 rehefa nivahiny tao amin'ny fandaharana Real TV izy. Nanakihana mafy izy manoloana ny fizarana vary izay ataon'ny fitondram-panjakana. Nilaza izy fa tsy vahaolana ny fizarana vary isan-tokantrano na koa isaky ny quartier. Fa ny tena vahaolana tsy misy afa-tsy ny hoe fananana asa. Raha manana asa ny isan-tokantrano, mazava ho azy fa miakatra ny fahefa-mividy ary mahavidy vary daholo ny olona isan-tokantrano. Raha sesy baba zao miady hevitra, tsy baba hoe ny vary ny vahaolana, tsaka tsy vary zany ny vahaolana, ny asa ny vahaolana. Rehefa manana asa ny olona mahay mividy vary. No toeriny tanteraka izany fanehoan-keviny izany rehefa tonga ny taona 2024. Nilaza izy ary nanamafy vary tsinjo sy riz cantonné ihany no vahaolana ho an'ny vahoaka. Nanamafy izy fa mahatsaro sambatra ny vahoaka, manana filoha tahaka ny Andry Rajoelina mijery ankaiky ny sosialim-bahoaka, indrindra fa ho an'ireo izay marifo sy sahirana ara-pivelomana. Ny filoha Rajoelina irery no filoha mijery anay majinika. Bilan tsy hitany tsoto any an-dafy zany. Bilan tsy fantatry tsoto zany fa ny filoha Rajoelina no anisan'ny tena mijery ny majinika teto Madagasikara. Fa raha tsy ohatra ny ary tsy nanome an'ireny vary tsinjo ireny izy zany isan'ny tena tokony mamboly vary fa dans l'urgence mizara vary izy aloha ary sy atao mieo an'le vahoaka fa tsoto mieritreritra angamba fa ohatrany any Suisse angamba eto Madagasikara miala tsiny aminao ary tsoto fa tsy any Suisse eto Madagasikara. Maro dia maro ny ohatra azo raisina fa ireny ihany no nitanisaintsika. Eto ampamaranana dia zao manoloana ny fanehoan-kevitra Andriamatoa Paul Rabary talohany nanohanany Andry Rajoelina sy fanehoan-kevitra ny ankehitriny dia mahasamby laza fa tsy very fanahy akory Andriamatoa Paul Rabary fa ny varom-panahy. Hany ka lasa manao masturbation intellectuelle araka ny filazany Kotolilay Maitsoambo azy. Mazava amin'ny article 42 io mantsy nareo mantsy mpanao masturbation intellectuelle entinareo mazatra compliqué ny olona amboreanareo ny olona dia amin'izay ny olona tsy tan'ny olona tsony izay marina hoe ahoana ny fandehalizy dia tsotra ilay hoe. Ety amin'ny farany dia zao sarotra dia sarotra ho an'ny olona tsy dia nahita fianarana ny takatra ny zavatra ataon'ireo mpanao politika maloto. Diplôme dia maritrefy anankiray ahafahana mijery sady ny zava-bita teo amin'ny fiainana sy ny zavatra azo andrasana amin'ilay olona rapitso rafakapitso. Fa na dia zany anefa manana chance ihany ny malagasy mbola manana influenceur maromaro izay tia tanindrazana maneho mamaky bantsilana ny toejava-misy eto amintsika. Ary zay ihany koa no mamarana ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.